miresaka amin'ny fony ireny diaspora nivelany zay miresaka amin'ny fony reny no ataontsika hoe fake nilaza moa izy reny tamin'ny voalohany fa namanay mpiara-mitolona nefa hitantsika fa tsy maila akory ny ravina ninanana dia milaza fa tsy mpiara-mitolona tsy izy amiko zany hoe nireny any tsy miara-mitolona izany mihitsy ary fantatsika tsara fa izany misy ray amin'izy ireo nanika 2023 vo tena hitantsika amin'ny teny ratsy izay nataony fa talohan'izay izy dia pomba ratsy velo dia miverina momba ny ratsy velo fotsika zao amin'ny endrika hafa voasaringotra miaraka amin'ny colonel Patrick ireo ZNZ izay voasambotra araky ny nambarany ministry ny fitsarana Fanirisoa Ernaivo hatrany ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tabaka an'ity chaîne ity tenako amin'ny androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fanambarana izay nataony ministry ny fitsarana no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia ndaholo resantsika ireto tsara fantatra ao anatin'izany raha fisamborana colonel Patrick izany hatrany. Ny arahana hita ary ny arahana lala fa nahiditra amponja eny amin'ny fonjabe ny tsy afahy avy hatrany mantsy i colonel Patrick rakoto mamonjy izay tratra tamin'iny androny 12 aprily iny. Tamin'iny arivany androny 12 aprily iny dia voasambotry ny zandary teny ankady lalana teny amorona kona bypass izy sy ireo namany. Vazaha frantsay iray sy malagasy misa efatra nefa voasambotra taorian'izay ary nitohy tamin'ny fahatratrarana any colonel Patrick rakoto mamonjy izany rehetra izany. Anisan'ireo fandikandalana hanenjehana azy ireo ny fikasana hamono ny filohan'ny fanavaozana izay efa lazaina matetika foana izay hoe misy Mikasa sy hamono izany filohan'ny fanavaozana izany ary misy ireo zay mandefa drone mihitsiny mba hitsolovana izay any filohan'ny fanavaozana izay amin'izao ankehitriny izao. Tao anatin'izay fandefasana drone sy ny maro hafa izay nampafantatra ny teo anivony sidina sivily ao Madagasikara ao na ny ACM fa misy lalàna mifehy azy ny fampiasana ny drone lalàna izay fehezany fitsipika aeronautika malagasy. Araka izany dia hampiarina tsikelikely fitsipika io ka nampatsivy ny ACM fa ny fampiasana drone rehetra dia tsy maintsy mahazo fazahondalana mialoha avy amin'ny ACM. Tsy hanavahana io fa na amin'ny asa matianina arabarotra na ho an'ny fialamboly dia tsy maintsy tanterahana araky ny fepetra sy ny fitsipika manankery izany rehetra izany. Ho an'izay mandika izany dia mety hiteraka sazy ara-pitantanana, ara-pitsarana sivily ary ara-pitsarana famaizana araky ny lalàna mbitsy izany rehetra izany. Tsy nijanona teo amin'ny fisamborana colonel Patrick fotsiny nefa ny ity raha resaka colonel Patrick sy ireo zay voatontonona Mikasa fofony ainy filohan'ny fanavaozana amin'izao fotoana izao ity fa misy ihany koa ireo tanora GNZ izay voasambotra ihany koa tao anatin'izany rehetra izany. Tao anatin'izay dia nandefa antsoavo ho an'ireo GNZ izay mijoro ara-dalàna ny eo anivon'ny primature. Fihoanana amin'ny prime ministre no votoatiny izany ho toy ny dingana efa nataony amin'izao fanavaozana izao. Natao teny amin'ny lapan'ny Mahazorivo ny Fevrina tamin'ny andron'ny Zoma iny. Araka izany dia nanentana izay lina amin'izany ny primature mba hanatitra ny taratasy eny amin'ny lapan'ny Mahazorivo ho an'izay te handray anjara. Raha ny fanazavana nentiny ministry ny fitsarana Ramatoa Fanirisoa Ernaivo hatrany dia voarorohy ao anatin'ny raha izay misa 3 mahakasika ny fikasana hanokam-panjakana miaraka amin'ny colonel Patrick ireo tanora GNZ izay mbola nitazomina nanaovana fanadihadiana araky ny nambarana. Nanazavatra ny ministra fa nahitana fampiresahana tamin'ny alalan'ny WhatsApp ny fanomanana izy ireo ny fihetsiketsehana sy ny fikasana hanokam-panjakana. Izany hoe raha zohina io dia ahina hibabiny mavesatra ireo tanora ireo. Mbola tsy nisy moa ny fiakaran'ny raha eny anivon'ny fitsarana na izany aza dia mampanahy ihany ny afiaran'ireo tanora ireo izay nitolona tamin'ny fony tokoa ka nahatongavana amin'izao fitondrana fanavaozana izao.
Nilazany tsy afa-po amin'ny zava-misy ankehitriny nefa ny ireto farany ka io no antony nahatonga azy ireo hiverina hanao fihetsiketsehana vaovao indray. Andrasany araka izany ny fizotra nyity toedraha raha ity ao anatin'izay resaka fanavoazana izay hatrany. Nitondra ny heviny manodidina ny nampidirana amponjany kolonely Patrick Rakotomamonjy izay ministry ny fitsarana Fanirisoa Ernaivo. Nambarany tamin'izany fa mbola mandeha ny fanadihadiana momba azy ireo amin'izao fotoana izao ka aorian'izay vao hiakatra fampanoavana ny raharaha. Sazy 10 taona an-tranomaizina hatramin'ny Mandrapahafaty no miandry any kolonely Patrick sy ireo izay tanora GASY izay nitarika fihetsiketsehana nikasa hanonga-panjakana ho hiatrany ny teniny raha toa ka tena meloka izy ireo. Ao anatin'izany rehetra izany nilaza ihany koa ramatoa ministry ny fitsarana fa voamarina ny fisiany fifandraisana tamin'ny kolonely Patrick Rakotomamonjy sy ireo tanora GASY izay mbola tazomina hanaovana fanadihadiana hatramin'izao ary mety hiarany rety sazy izay voalaza teo aloha iretra ireo tanora sy ireo rehetra izay voasarivotra ao anatin'izay raha izay raha toa ka voamarina fa tena meloka avokoa ireo rehetra ireo. Ao anatin'izay raha mafana izay hatrany atao eo ambany andromason'ny fitsarana na sous contrôle judiciaire Ireo GASY raha ny fanazavana nentin'ny mpisolo vava dia manao fanamarinana fahatongavana na pointage any amin'ny fitsarana izy fa tsy nalefa any amponja araky ny voalaza hatrany. Midika izany fa tsy nalefa any amponja izany Ireo GASY taorian'izay fanadihadiana izay natao azy zay. Maro raha teo moa ny resaka mandeha hetseroa manoloana any Ireo amin'izao fotoana izao momba ny fahatratraran'ny kolonely Patrick. Ao moa ireo milaza fa noho ny tsy fahatazomany Ireo ny tsy ambaratelon'izy ireo no nahatonga any kolonely Patrick izay voasambotra ho ireo sasany satria maro ireo mitorabato any Ireo indray amin'izao ankehitriny izao milaza azy ho namadika any reto namany tao anatin'izay fihetsiketsehana izay nikasain'izy ireo atao zay rehefa araikitra ny fanadihadiana mafana izay natao azy teny amin'ny bisi anosy teny. Ka dia hoarantsika eto araka izany nitohiny ity raha izay mbola mafana dia mafana ity amin'izao ankehitriny izao asa raha hanao ahoana no hiafarany ity fihetsiketsehana izay tsy misy farany tato ato ity zay asa raha avita hanatanteraka an'izay fikasany ratsy izay ho ataon'izy ireo zay ireto tanora GASY sy ireo rehetra izay tsy mankasitraka ny fitondrana amin'izao ankehitriny izao. Asa raha hanaikiresy ihany izy ireo amin'ny farany rehefa tsy mahomby nitetika izy ireo ao anatin'ny izany rehetra izany. Ka izay no andrasantsika izay fivoarany toedraha raha izay amin'izao ankehitriny izao. Fa raha amiko manokana aloha dia tokony tsy hisy intsony izay korontana lava izay satria io korontana io ihany no mahatonga ny firenentsika lasa mahantra lava tahaka an'izao. Isaky ny mihetsika kely izay dia korontana foana fanonganam-panjakana foana nefa rehefa avy eo dia tsy misy vokany akory izay fanonganam-panjakana izay maro ny fanisy teo zay fa vao mahaza ny nositsika miharendrika foana ao anatin'ny izany rehetra izany. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomoko lasy tomoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba fanare manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomoko lasy tomoko vavy mankasitraka dia mirary soa.